mitohy kosa ny fihaonana sy fifampiresahana izay ataon'ny kandida Hery Rajaonarimampianina amin'ny mponina Omaly alahady 8 Septambra ary dia ny tao amin'ny distrikan'Ambohidratrimo no notsidihany ity kandida ity. Ny amoaka ny heviny amin'ny alalan'ny fandasam-bata amin'ny fifidianana ny vahoaka, fifidianana izay tsy afaka tanterahan'izy ireo raha tsy indray mandeha ao anatin'ny 5 taona. Hafa amina manamboatra ny ho avy dia manentana ny tokony andehanan'ny olom-pirenena mifidy ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka hoy izy no heveriny fa ahantoka ampandrosoana ny firenena ary misy indrindra ny havatra manokana izay napetrany ho an'ny tanora ny maro vatana. Dia ametraka fanjakana tandalana isika. Ametraka fanjakana izay hitokisa ny vahoaka isika. Izany mifototra anaovana ny fampandrosoana. Sy maintsy mianga amin'ny fifampitokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra ny zavatra rehetra ka dia zay dia vonona ny anorana izany ary matoky afara miaraka aminareo dia voaoriko izany zavatra zany. Ny fotoana ho iaho tsy mbola anaovana ny propaganda akory kanefa rehefa mijery atsika rehetrarehetra izao dia tanora ny betsaka, tanora mangetaheta fivoarana, tanora limpandrosoana ary ho iaho hoe ny fototry ny fampandrosoana izay hoetiko dia amin'ny alalanareo tanora nareo manana hery tanjaka anaovana an'izany izany hitondra hevitra ary araka isika ampandrosana ity firenena ity fa aza matahotra ianareo fa miaraka amin'ny tanora ihany koa ianareo anao izany zavatra izany. Iaraka hanorina isika, iaraka hanangana isika ary iaraka handrodana mihitsy izay tsy mety ho fanarenana ny firenena. Izay no mahatonga na ilaza hatrany hatrany fa mila hery vaovao ny firenena ary izany no tsy maintsy fototra iangana. Misy zavatra anankiray izay voalaza teo mampiavaka anareo ary izay no antony fahatelo natokavana eto ity Ambohidratrimo ity dia distrika tsy mitovy amin'ny distrika hafa rehetra satria izy tia no vavahady mampiray ny eny ambanivohitra sy ny aty andrenivohitra. Voalaza teo fa ao ny aéroport international tsy vitany hoe mampisokatra antsika amin'ny renivohitra zany zavatra zany fa mampisokatra antsika koa amin'izao tontolo izao. Ka raha izany rehetrarehetra izany matambatra dia mahazo mahatoky aho fa Ambohidratrimo maro vatana dia efa tena hery vaovao mihitsy hoentina ampandrosoana ny firenena. Tsy za tsony manome hery vaovao anareo fa lasa ianareo androany manome hery vaovao ka dia miaraka tsika manomboka androany. Marina fa ny alohan'ny fihaonana tamin'ny mponina tao Ambohidratrimo dia nanokatra ny fifananana baolina lavalava tetsy amin'ny Académie nationale des sports tetsy Ampeflo izy tsy adin'ny kandida Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny nanolotra fitaovana ho an'ny tanora mpilalao rugby izay avy eto andrenivohitra nandray anjara tamin'ity fifananana ity. Etika izay tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena malagasy.